Ny valo Novambra, Jean Lacarieux. Vahiny niasa teto Madagasikara indray no tsarotsika androany dia tsy iza fa i Jean Lacarieux, mpanao gazety, isan'andro nanorina ny gazety Bulletin de Madagasikara. Tany Lasebeu tany faritra atsimon'ny Frantsa no nahaterahan'i Jean Lacarieux ny valo Novambra 1970. Rehefa navita amin'ny fianarany ambaratonga faharoa tao au Laurent Sainte-Marie dia nandeha nianatra lalàna tany Lille. Nandalina ihany koa tao anatin'izany fotoana izany ny asa fanaova-gazety. Ny taona 1770 no nahavitany Jean Lacarieux ireo fianarana nataony ireo. Tao aorian'ny ireo asa maro izay niandraikitany tany Frantsa dia voatendry tamin'ny sampandraharaha misana fampilazam-baovao teto Madagasikara ny tenany ny taona 1770. Tamin'izany fotoana izany no nahaterahan'ny Bulletin de Madagasikara izay gazety boky nampahafantatra ny mikasika ny Madagasikara, nivoaka voalohany ny taona 1770. 7 taona no niandraikitan'i Jean Lacarieux an'io gazety boky nanana toerana io izay vao notombiasan'i Jean Aubert sy François Ratsimandresy ilay malagasy voalohany niandraikitra ny Bulletin de Madagasikara izy. 4 Novambra 1770 voahositra ho tompon-daika ny Madagasikara teo amin'ny lalao baolina kitra ny ekipa Saint-Michel.